manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia nisy ny fanambarana izay nataony antoko ery politika mitambatra na HPM. Ny HPM moa izay tsy nanafina ny aiainy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tatitra hoentiny Vola Ravoavy eo amin'ny sariny Stéphane Razafy-Manjimby. Miaiainy mety hisina korotana indrindra ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana ny hery politika mitambatra na ny HPM eo anatrehan'ny fivoarany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny fandiniany avy amin'ny HPM dia betsaka ny lesika amin'ny fanomanana fifidianana. Anisan'ny nasiany HPM fanamariana manokana ny momba ny takelaka fametrahana ireo afisy momba ny fifidianana sy ny kandida. Fa raha tsy teny ihany zay ohatra eto ireo mpanao gazety eto Tsimbazaza zao ambadikato misy tableau la panneau zany efa roa herinandro tamin'ny zoma lasa teo raha tonga ny zoma fahatelo dia ho telo herinandro kopaka io panneau io sarin'ny olona hitsakitsahin'ny olona eo an-dalana tsisy tompon'andraikitra manarina izany panneau zany manontany tena ihany zay hoe tena iza marina tena tompon'andraikitra manara-maso tokoa ny fifidianana io ka raha izany raha any ambanivohitra zay ilazana eto sahady ny ankabetsany ambanivohitra misy olonay HPM milaza fa tsy mahita zany panneau zany mihitsy any misafisage aritra maro zay misy namanay HPM dia milaza tsy mahafantatra fampiasana bulletin unique zao. Vomaiky moa ny sarin'ny candidat mety misy raiky roa avao hitandreo any fa ny telopolo dia mbola tsy hita dia apetraky ny ihany zay zavatra zay satria moa ny mahatsaratsara zavatra mantsy dia isian'ny élection egetsika tsirairay daholo marina araky le voalaza tolovotra reny tsy ampiady. Nilaza ihany koa tao anatin'ny fanambarana izay nataony fa manameloka ny tetikasa rehetra ka saina nakorontanana ny HPM. Anisan'ny resanty hivondrona politika tia manokana ny zavanitrangatany nosy be izay sokajian'ny HPM fa vokatry ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entiny. Merina tanteraka izay teti-dratsy rehetra ka saina ho tanterahina izay mety hiafara sanatria amin'ny fikorontanana eto amin'ny tanindrazantsika ka tsy maintsy sorohana ny endrin-javatra mampalahelo toy ireny mitranga farany teo ireny izay hanehoanay fiaraha-miory amin'ireo izay namoy ny ainy. Pirofo ireny fa tsy ampy ny fifandraisana andraikitra ny fitondrana para-tanteraka izay tsapa fa marefo ny fifampitokisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo. Tao anatin'ny fanambarana dia manamafy ny tokony hanajana hatrany ny voalazan'ny zorodalana ihany koa ny hery politika mitambatra na ny HPM.